Mankasitraka antsika rehetra manaraka amin'ny fandaharana ary ny tenanay dia misaotra an'Andriamanitra sahady satria fahasoavana be no arotsak'Andriamanitra amintsika mianakavy izay manaraka ny fandaharana. Ao anatin'izao fandaharana izao dia miasa Andriamanitra ary mikasika ny fiainanao ary tsy kisendrasendra no nahitanao izao fandaharana izao na amin'ny tambazotra na amin'ny fahitalavitra. Andehantsika hivavaka tompoko mirary soanao sahady amin'ny anaratsoan Jesosy miarabantsika rehetra ao tokantranao. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany amin'ny anaran Jesosy androany no anatonana ianao amin'ny alalan'ity fotoana mahafinaritra ity izay andrenesanay ny afatra avy aminao. Misaotra anao sahady izay satria niza mandreny teny dia andray ny anjarany tokoa izy androany satria velona Andriamanitra miasana dia misy elanelana ary Andriamanitra rehefa miasa dia tsy misy masakana, tsy voasakany ny elanela-tany ny elanela-potoana. Andriamanitra misaotra anao satria manao zava-magaga ao anatin'ity fotoana ity ianao amin'ny anaran Jesosy. Amen. Eny ary tompoko. Dia ankehitriny indray tsika dia iaino ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra hovakintsika androany dia ao amin'ny boky faharoa ny Koritianina na hoe Koritianina faharoa toko 5:17. Vakintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anara-maherin Jesosy atao amin'ny Koritianina faharoa toko 5:17. Izao voasoratra amin'ny anaran Jesosy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Averintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran Jesosy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ny tenin'Andriamanitra zany eto dia manambara amintsika fa ny kristianisma dia tsy hoe anankiray amin'ireo karazam-pivavahana eto ambonin'ny tany. Mety taitra angamba ianao hoe fa inona indray zany kristianina zany? Inona zany atao hoe kristianisma zany? Raha ity tenin'Andriamanitra izay vakintsika ity dia ny kristianisma dia tsy anankiray amin'ireo fivavahana eto ambonin'ny tany fa voalaza ny tenin'Andriamanitra io hoe fifandraisana. Milaza izy hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy zany hoe misy fifandraisan'ny olombelona sy Andriamanitra. Izany ny atao hoe kristianisma. Raha milaza fifandraisana tsika izao dia hoe fifandraisana atao hoe mariage ny fifamatoran'ny lahy iray sy vavy iray antsoina hoe fanambadiana. Fifandraisana ny atao hoe fanambadiana, tsy hoe titra fa fifandraisana. Dia tahaka izany koa zany ny kristianisma dia tsy hoe anankiray amin'ireo fivavahana eto ambonin'ny tany fa fifandraisana. Milaza ny tenin'Andriamanitra hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izany hoe raha tafiditra misy fifandraisana amin'ny Kristy na amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia mitondra na misy akony vaovao eo aminy izany. Izany no antony mahatonga an'Andriamanitra izay tompony izao fandaharana izao manambara izany, mitondra izany, milaza izany ary miasa ao anatin'izany teniny izany satria hitondra zava-baovao, te hitondra zava-baovao ary tsy hoe zavatra le izy fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe olona vaovao. Zany hoe fiainana vaovao amin'ny maha olombelona ny olombelona izay tazantsika eto ambonin'ny tany fa milaza izy fa tsy tahaka an'ireo olombelona ireo intsony. Zany hoe tsy tahaka le olon-tsotra intsony na hoe olona ordinaire. Ampiasa teny frantsay kely mba hanazavantsika zany, hanazavanantsika zany tsy olona ordinaire fa lasa olona mihoatra ny olona rehetra rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Milaza ny tenin'Andriamanitra fa raha misy olona ao amin'ny Kristy, raha misy olona ao amin'ny Kristy, tsy hoe mino fotsiny an'Andriamanitra, tsy hoe mahafantatra an'Andriamanitra fa milaza hoe ao amin'ny Kristy, milaza fifandraisana zany. Zany hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra mpamorona ny tany sy ny lanitra, ilay Andriamanitra lehibe, ny fifandraisana ananan'ny olon-tsotra amin'Andriamanitra dia mahatonga na hoe lasa mahatonga ny olona anankiray mihoatra ny olona rehetra izy. Tsy olona ordinaire izy, tsy lasa olon-tsotra fotsiny izy fa tena hoe miavaka izy. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe olom-baovao izy.
mety gaga ngamby ianao maheno an'izany hoe inona zany niova raha ohatra ka manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ho jerentsika zany rehefa avy eo fa voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'ny Kristy, izany no ataona antsoina hoe kristianisma, izany no antsoina hoe fiainana kristianina, tsy hoe anarana izany, tsy hoe fombafomba hoe fivavahana kristianina. Maro fivavahana eto ambony tany ka raha amin'ireny atao hoe kristianina, tsy izay mihitsy tompoko, tsy izay mihitsy, fa ny kristianisma de fifandraisana. Raha lazain'ny bokin'ny Korintianina eto zany de fifandraisana, fantaniana hoe manana fifandraisana. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, zany hoe tonga ao anatin'ny olona Kristy. Any amin'ny Apokalipsy de milaza ny tenin'Andriamanitra, ny Apokalipsy 3:20 milaza hoe indro mitsangana eo ambaravarana hoy Andriamanitra. Milaza n'izany ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Apokalipsy 3:20. Ary amin'ny alalan'izao teny izao sahady de efa mandondona ny fotsika, mandondona ny fiainantsika Andriamanitra, satria hitondra ary anavao tsy atonga antsika olona tsotra fotsiny Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra hijana amin'io fiainan'olo tsotra io isika, fa tena anana le fiainana miavaka, ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe nouvelle création, na hoe famoronana vaovao. Izany no tena tiany tenenina amin'izany hoe olom-baovao zany de hoe famoronana vaovao. Ozy ny Apokalipsy 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy enoika izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Zao voalaza manao hoe indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamono varavarana, de hiditra eo aminy aho ka hiara isakafo aminy ary izy amiko. Eto zany de mbola manamafy le fifandraisana. Varavarana inona moa le domin'Andriamanitra eto? De ny varavaran'ny fiainan'ny olona anankiray, ny varavaran'ny momba ny olona anankiray, ny tenany, ny fanahy ny ain'ny olona anankiray. Voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra de mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, te hiditra, tsy hoe te aneo zavatra fotsiny fa tena hiditra mihitsy, hiditra eo amin'le olona anankiray, hiditra ao amin'le olona anankiray, anona fifandraisana hiditra ao anatin'le olona. Matoa zany ny olona anankiray afaka tsapa izany famoronana vaovao zany de satria izy napiditra an'Andriamanitra. Averiko ihany izy satria izy napiditra an'Andriamanitra ho ao amin'ny fiainany. Ny fanontaniana sahady zao efa manitikitika atsika amin'izao fotoana izao hoe efa niditra ao anatinao ve Andriamanitra? Efa napiditra azy ve ianao? Ho jerentsika mantsy hoe ve Andriamanitra afaka miditra ao anatintsika isika izay noforoniny, satria ny tanjon'Andriamanitra de tsy hoe hiditra fotsiny ao anatintsika. Ny masontsika biolojika na ara-nofo ireto maso azo tsapaintsika tanany reto tsy mahita ny fomba fidirany ao, fa hiditra tokoa izy rehefa mpandrosoantsika ary hitondra antsika ho amin'izany famoronana vaovao izany. Tsy hoe lasa bibitsika, tsy hoe lasa anjelitsika, fa famoronana vaovao, tsy mitovy amin'ny olona rehetra intsony isika, fa tonga olom-baovao. Izany zany ny olona rehefa miditra ao amin'ny Andriamanitra, oriavana ahoana tokoa moa zany hoe Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra no miditra, mipenetra ao anatin'ny vatan'ny olona, ao anatin'ny fanahin'ny olona, ao anatin'ny ain'ny olona. Izany Andriamanitra izany rehefa tafiditra ao anatin'ny olona, izany Jesosy Kristy izany rehefa tafiditra ao anatin'ny olona de hitondra famoronana vaovao. Lasa famoronana vaovao iny olona iny, ho tonga famoronana vaovao iny olona iny rehefa tafiditra ao amin'ny Andriamanitra. Ary izany androany no atao izao afatra izao, satria nahoana te hiditra ao aminao koa Andriamanitra, te hitondra anao famoronana vaovao Andriamanitra. Betsaka loatra ny fahasamihafana na tena lehibe mihitsy ary tsy hita velively ny fahasamihafana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Haintsika loatra hoe Andriamanitra no mpamorona, namorona ny zavatra rehetra, na metsika na tsy metsika eto ambonin'ny tany. Anisan'izany ny zanak'olombelona de ny foronon'Andriamanitra. Io mpamorona io nefa de tsy navelany ho hitan'ny mason'ny biolojika izay ny olombelona hita vatana ety, tsy navelany mpamorona izy Andriamanitra lehibe mpamorona ho hitantsika maso izy, satria izy fanahy
ary tsy hitantsika kanefa kosa de izao hoe satria izy namorona ny tany sy ny lanitra ary namorona antsika de izao mazava ho azy fa izy ihany no mahay manarina ary manangana sy manova ny fiainantsika ho am'le tena programany tsy misy mahay no Andriamanitra aloha tsy misy mahery no Andriamanitra tsy misy mahay manova sy manamboatra na hoe mitransforme ny fiainana eto ambonin'ny tany mihoatra no Andriamanitra betsaka ny mahay an'izao eto tany fa Andriamanitra tena mahay ary ninona zao mety hoe tranga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ihany no mahay manova ny zavatra rehetra mahay manova ny tontolontsika ao anatintsika na ivelany na anatiny tsika olombelona zay fantantsika tsara hoe tsy izao vatana tazamaso ihany fa misy ny aina zay io aina io no mampitsangana antsika zay tsy tamaso koa izany misy ny fanahy zay tsy tamaso koa izany kanefa izany fanahy zany izany mampiavaka atsika am'ireo zava-mananaina tahaka ny hoe biby hazo hitatsika de izany mampiavaka atsika ny fanahy ry havanao am'izao fotoana izao zay mandresy mahita ny fandaharana ianao ny programan'Andriamanitra de nihiditra ao anatinao niditra ao anatsika olombelona tsy raray avy tsy akanavaka reto na iza olombelona efa nisy ary mbola miaina am'izao fotoana izao ary mbola voateraka ihany koa rapitso raha afaka pitso de Andriamanitra de manana fitiavana lehibe atsika ary nity atsika izy satria izany fitiavana zany de fitiavana tsy hoe resahana fotsiny fa nasehoany izany tamin'ny alalany nanomezany atsika ny dinany teto ambonin'ny tany ho tonga nofo de tsy iza fa Jesosy Kristy zay Andriamanitra zanaka tonga teto ambonin'ny tany izy ary nazera tao aminy avokoa ireo loza rehetra sy fahatezerana rehetra izay tokony atao tamin'ny olombelona rehetra noho ny fiodinan'ny olona tamin'Andriamanitra kanefa nazera tao am' Jesosy izany izay no mahatonga ny Hebreo izay milaza ao amin'ny toko 12 andininy 4 andevaka itsika nge zany Hebreo zany izay milaza ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra ny dinany teto ambonin'ny tany mba hafahany anatanteraka ny tanjon'Andriamanitra hoe ny objectif an'Andriamanitra de ny anangana indray restaurer indray ny fiainantsika olombelona tsy atsangana ho adaptena fa tena hoe ho famoronana vaovao ka tsy mitovy amin'ny olombelona rehetra izay nisy hatramin'izay teo aloha le maha olombelona atsika teo aloha fanova ny tantarantsika Andriamanitra ahoana ozy izy ny Hebreo 12:24 andreka efa kitsika izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy zao voasoratra manao hoe sy am' Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny any Abela ahoana ozy izy sy am' Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny any Abela eo zany izy milaza hoe io Jesosy Kristy io zany de nataon'Andriamanitra alliance na fanekena vaovao ka ny fidiratsika ao amin'izay tsy iza fa Andriamanitra Jesosy araka ny tenen'ny teny am-piandohana hoe raha tonga ao am' Jesosy ny olona raha misy olona tonga ao am' Jesosy de tonga famoronana vaovao izy ahoana zany famoronana vaovao zany ho jerentsika zany rehefa aveo fa mba ho tsapatsika hoe ay ve zany no andrasana novan'ny tantarako hoe ny fidirako ao am' Jesosy satria izay le fiainana kristianina zay lazainy ten'Andriamanitra raha misy olo am' Kristy zany hoe ny kristianina de tonga ao am' Kristy mampandroso an Kristy izitra tsy tamaso fa hipenetra ao anatsika izay efa mandondona am'izao fotoana izao azadino mandondona izy am'izao fotoana izao ary te hanova anao te hitondra anao am'izany famoronana vaovao izany voalazany ten'Andriamanitra fa Jesosy de mpanalalana zay tsy iza fa Andriamanitra ary fanekena vaovao voalazany ten'Andriamanitra amin'ny raha famafazana ny antony nanafafazana ny rany nanaiky no nampijalojalian'ny olombelona zay ambany lavitra noho ny hery sy ny fahefany Jesosy fa nanaiky izy nanao izy satria tanjon'Andriamanitra zany nazera tao ireo karazana fahotana ireo karazana sazy ireo karazana hatezeran'Andriamanitra izay tokony natao tamintsika Andriamanitra ihany zany no nanao tetezana satria
tian'andriamanitra hostomina hiala amin'io maha-olombelona tsotra izay feno fahaverezana izay voalazany ten'andriamanitra hoe toy izao no nitiavan'andriamanitra tsika rehetra aloha tena tian'andriamanitra tena tian'andriamanitra mihitsy ianao tian'andriamanitra tian'andriamanitra ny malagasy tian'andriamanitra ny olona rehetrarehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity ary zany nanomezany atsika ilay zanany izay tsy iza fa andriamanitra zanaka jesosy voalazany ten'andriamanitra teo hoe mpanalalana izy ahafahantsika andray sy sitraka io famoronana vaovao io izay omen'andriamanitra atsika tian'andriamanitra loatra tsika satria ozy izy hoe mba tsy ho very izy rehetra mino azy tian'andriamanitra tenena hoe itoeran'ny olombelona tsotra io toeram-pahaverezana io toeram-pahaverezana io raha tsy zany ve tsika verevitra rehefa hoe amin'ny maha-olombelona ozy tsika fa milaza amintsika androany hoe ozy ny ten'andriamanitra hoe fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay zany hoe fiainana mandrakizay miditra ao anatsika amin'izao ankehitriny izao sady mandra-piala atsika eto ary rehefa miala eto koa isika Wow, ino nge zany zao ankehitriny zao i fiainana mandrakizay io izao ankehitriny zao satria raha miditra ao anatsika Jesosy ankehitriny zany hoe ao anatin'izao fotoana izao ao aorianan'izao fotoana izao de izao hitarika atsika hoe ahoana zany atoro atsika hoe ahoana zany fidiranao amin'ny Jesosy zany satria mino fa efa maika mihitsy ianao zao hoe tiako mihitsy zany ana famorona vaovao tiako zany satria leobe amin'izay maha-olombelona tsotra kely hoe olona ordinaire olon-tsotra ohatry ny olona rehetra voafian'ny tontolo sy ny krizy eto amin'izao tontolo zao fa voalazany ten'andriamanitra fa ny olona tonga ao amin'ny Kristy de olona vaovao izy zany hoe voalazany ten'andriamanitra ny Petera ary hoe taranaka voafidy izy ireo zany hoe eto ambony ity tany ity izy fa izy espèce hafa mihitsy izy voalazany ten'andriamanitra fa izy ireo na hoe isika izay ao amin'ny Jesosy de famoronana vaovao laza zany hoe famoronana zany de hoe nouvelle création na hoe créature ihany koa entina hitenenana anazy hoe zavatra noforonina vaovao mihitsy ohatra hoe raha ohatra zany zao hoe iresaka resaka hoe any amin'ny informatika de hoe misy ireo dernier cri misy ireo noforonina vaovao zavatra noforonina vaovao hoe zany efa zavatra vaovao indray zany version vaovao zany de zany hoe ireo olona zay mandray an Jesosy marina zany hoe mamela an Jesosy ivelona sy asa ao anatiny mamela an Jesosy hiditra sy penetra ao anatiny de voalazany ten'andriamanitra zany fa lasa version vaovao izy amin'ny maha-olombelona tsy olona tsotra izy fa version vaovao izy amin'ny olombelona tsy tahaka ny olona tsotra tsy olona tsotra izy tsy olona ordinaire izy fa version vaovao ary rehefa aveo any amin'ny tapany farany de laza amintsika hoe inona maha version vaovao anazy mba hazavao hoe pasteur fa ahoana mara za version vaovao ny olona ma tsy mietrehitra hoe hay vava zany kristiana zany nge zavatra tsy fa ohatrany hoe religion zany non tsy zany mihitsy zany fa voalazany ten'andriamanitra eto hoe amin'ny fotoana zay manomboka avelantsika hiditra Jesosy satria hoe raha misy olona amin'ny Kristy mivelona miaina avelantsika hipenetra izy androany zao afaka atotsika zany hoe ampandrosoka izy androany hiditra ao anatiko de inona zavatra hitranga tonga version vaovao tsika nouvelle création tsika ao amin'andriamanitra satria tsy hitovy amin'ny olona rehetra mihitsy isika tompoko ary tena tsy mitovy mihitsy inona ny zavatra mitranga ary rehefa manaiky an Jesosy tsika zao aloha se rehetra mampiditra an Jesosy voalazany ten'andriamanitra aloha de zao ny ten'andriamanitra any amin'ny Jaona toko voalohany 9:12 milaza hoe izy rehetra nandray azy tia nomena hery io hery io de hery ny filaza azy amin'ny teny gasy fa pouvoir izy amin'ny teny frantsay misy pouvoir zany ny olona manana Jesosy de manana pouvoir tsy mitovy amin'ny olon-tsotra izy zay zany zao anankiray lehibe mampiseho miariary hoe fa maninona inona mampa hazavao kely hoe mahatonga zany hoe version vaovao izy hoe création nouvelle izy inona zany famoronana vaovao zany tsy hoe saky izy tsy hoe alika izy fa zao mitsofoka ao anatsika Andriamanitra tsy tamaso amin'izao ankehitriny zao mandray an Jesosy sika mampiditra azy ao anatsika de miaraka amin'izay de voalazany ten'andriamanitra hoe misy pouvoir izay andresy
ny rehetra eto amin'ity tany ity ao anatintsika. Wow, tsara loatra zany. Be de be zao reo olana eo amin'ny fiainantsika, tena osintsika hoe tena tsy resiko ty olana ty. Aiza fomba hamako an'izany? Fa ilaza aminao androany hoe raha vao mampandroso an Jesosy ianao, raha vao mampandroso azy ao anatinao ianao, ary zany hoe mamela an Jesosy ivela sy asa zany tsy hoe mampandroso an Jesosy ao anatintsika fotsiny, fa natao hoe Jesosy de tsy izy anarany fotsiny, fa voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe io Jesosy Kristy io ny lalana sy fiainana ary fahamarinana, ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko voalohany hoe ary ny teny de tonga nofo. Zany hoe Jesosy zany tsy hoe izy anarana fotsiny, fa le teniny ihany koa izy natao hoe Jesosy. Mahatonga ny kristianina zany tsy mahatsapa zany version vaovao zany na hoe création vaovao zany izy fa ohatrany izy kristiana nefa ohatrany ratsy be no fiainan'ny olona hafa raha ny fiainany satria ny antony de zao nanaiky an Jesosy izy tao anatiny, fa itenin'ny Jesosy io tsy hoaniny, tsy tafiditra io fa enony fotsiny, tsy mipenetra io, de tsy misy fetraikiny eo amin'ny fiainany. Izay ny mahatonga antsika hoe natao hoe mampandroso an Jesosy de ampandrosonao izy amin'ny fonao hoe Jesosy eo mampandroso anao ato anaty koa. Fa tsy izay fotsiny fasety anankiray zay, fa ny fasety anankiray de izao ianao mandeha miaino ny teniny amin'ny alalan'ny famakianao ty tenin'Andriamanitra ity sy fiainonao ny teniny zay inspiren'ny fanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka androany zay mizara ny afatr'Andriamanitra. Tsy ho hain'ny olona mihitsy ny Baiboly raha tsy misy ny fanan'Andriamanitra mampiteny ny olona anankiray. Io Baiboly io teny gasy zao Baiboly vita voapirity amin'ny teny gasy. Fa tsy hoe rehefa mamaky teny gasy ny olona de mahazo zay lazain'ny Baiboly. Izay mahatonga ireo karazana hoe ady hevitra maro zay misy eto ambonin'ny tany. Kanefa zavatra ambarantsika de izao, ny fanan'Andriamanitra ihany no mampafantatra ny tena marina, mahafantatra ny momba an'Andriamanitra. Izany moa de voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra ny ao an-tsain'Andriamanitra afa-tsy ny fanan'Andriamanitra irery ihany. Zany hoe raha tsy misy fanan'Andriamanitra zany ny olona anankiray de tsy azony mihitsy lazain'ity tenin'Andriamanitra ity. Na de vakiny misy zao ny olona ndray mandeha de ozy le olona anankiray zay tena anaty ropilanina taminao hoe ay la Bible c'est une belle histoire. Toy zao hoe non pas du tout, tsy belle histoire zany ny Bible, fa tena misy fiainana ao anatin'io Bible io izay manambara l'Andriamanitra. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo zao hoe gaga angambitsika hoe ny olona zao tena manao fandiniana ela be vao mavita hoe ohatra hoe version vaovao amina tomobile, version amina ohatra hoe appareil électronique, amin'ny resaka hoe informatique, fandalinana taona maro vao afaka mamoaka zavatra anankiray atao hoe version vaovao. Kanefa lazain'ny Baiboly fa amintsika olombelona zao de zao natonga le version vaovao zay tsy pisy eto ambonin'ny tany fa espèce hafa mihitsy de ny fidiran'Andriamanitra ao anatsika sy ny famelantsika ny teniny. Zay mahatonga antsika hoe mila makany am-piangonana antsika riavana satria ao anatiny reny inspiren'ny fanan'Andriamanitra na hoe ny fanan'Andriamanitra no mitsoka izay mitoetra ao anatin'ny olona izay efa manana an'Andriamanitra tahaka izao de milaza ny momba an'Andriamanitra, mahafantatra momba an'Andriamanitra de milaza aminao hoe ianao zay meno de afaka ho tonga amin'izay famorona vaovao zay ianao. Ahoana zany famorona vaovao zany? Ambara amintsika hoe ny raha famafazana ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Mba afantarantsika ny dikala hoe Jesosy nampijaliana teo amin'ny azy fijaliana, iny tsy hoe tantara hoe wow tena c'est un grand héros, oui tena martyr, Jesosy tena mazaka tena fiaretana be. Enoy tsara ny dikan'izany de hoe nentin' Jesosy teo ny aretintsika de mba enoinga hoe rehefa mino an'izany tsika avelantsika hiditra ao Jesosy de miaraka amin'izay fitenenantsika zay famelantsika zay teny zay hoe za nentin' Jesosy ny aretiko, miaraka amin'izay tonga de maina daholo ny aretina ny anatin'ny vatanao, lasa zay le version vaovao ianao. Fa maro loatra ny olona tsy mamela an'Andriamanitra iasa ao anatiny de maninona mitovy amin'le espèce tsotra ihany izy, mitovy amin'le olo-tsotra ihany izy, tsy matsapa izany izy. Fa ianao kosa zay mandre zao afatra izao de androany zay natao hoe vaovao mafaly be zay ambaraonao. Ianao te hiditra ao anatinao Andriamanitra, tena tianao Andriamanitra, ninona tranga sy fikorotanana eo amin'ny fiainana, na aretina ohatra ny ahoana zavatra misy eo amin'ny fiainanao, Andriamanitra no ambony indrindra. Karaha izy no tafiditra ao anatinao, izy no tafiditra ao anatinao amin'ny alalan'ny fanekenao azy androany hoe manaiky an Jesosy hiditra ao anatiko na tsy hita masoko ary indrindra de manaiky zay lazain'ny teniny ary ekeko amin'ny vavako tahaka le manaiky an Jesosy, manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako de manaiky koa Jesosy
nokapohana mitondra ny aretiko araka voalazany ten'Andriamanitra amin'ny Hébreu teo hoe ny raha famafazana ozy izy de fanekena vaovao nouvelle alliance ka itonga ny atao hoe alliance tsika rehetra zao de samy mahita daholo le iny tisy teo antso be n'Andriamanitra ozy izy tsika iny zao karazana alliance manaprofy tsy anao safotra antsony Andriamanitra fa Jesosy tena hoe fanekena vaovao nataon'Andriamanitra ka miditra ao anatintsika io Jesosy io de misy zavatra mitranga tena hoe wow tsy hain'ny olombelona amin'ny maha olombelona tsotra resahany zany satria nouvelle création na hoe famoronana vaovao rehefa itenitsika amin'ny finoana lehibe samy tsisy mahita an Jesosy samy tsisy mahita an'Andriamanitra samy tsisy mahita ny fanahy masina zay moa le tenena amin'ny teny raha hoe mino finoana izay fa sa itenitsika zay rehetra ino androany ity hafamarana ny ten'Andriamanitra de ho ataotsika zany hoe tena ampandroso an Jesosy ary amela azy asa atao amin'ny fiaina koa tsy izy amin'ny manarany Jesosy fotsiny fa ny teny satria Jesosy de teny tonga nofo ka iteny zay lazay ny ten'Andriamanitra nitondra ny aretiko Jesosy ao an-tranao so ianao tsy haiko hoe paralysé venao malemy venao inona ny aretinao eo amin'ny fiainanao nomboka iteny ianao hoe androany de mamela an Jesosy asa atao anatiko avelako iasa izy ary iteniko ianao androany efa netiny Jesosy ny aretiko miaraka tamin'izay tonga de hiditra ny pouvoir an Jesosy aminafaka anao ary maina miaraka amin'izay na inona karazana infirmité karazana maladie eo amin'ny fiainanao androany de tena aminao fo maina miaraka amin'izao miaraka amin'ity anio ity hiaraka hivavaka isika rehefa aveo de izao hoe hivavaka ao de ampiasa an'izany tsika hipratika an'izany eo fiainantsika isika fa hiala sy ho maina zany karazana rehetrarehetra eo amin'ny tenanao zany ary atsapa ianao wow tena fa mihitsy zany zavatra tsapako zany ary tena atsapa ianao fa isy fiovana goavana ny fiainanao fanampiny zany de misy hery omen'Andriamanitra tsy hoe andresy ny aretina ihany fa ny fahotana zay haitsika tsara ny olombelona rehetra de manota ozy izy ny Romana zany raha le olombelona tsotra zany de normal izy tsy maintsy manota izy fa rehefa manana Jesosy am'izay avelantsika hiasa tsy hoe izao 5 minutes zao ihany tsy hoe ao anatiny zao 2 minutes zao ihany fa isan'andro isan'ora avelanao foana Jesosy hiasa ao anatinao de manana hery ianao andresena ny fahotana ry havana andresena reo karazana herin'ny maizina ny herin'ny satana ny herin'ny mpamosavy reo karazana herin'ny problème mitranga eo amin'ny fiainanao de anana fahefana ifeny Kristy ny toejavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika isika kanefa izao tsy hitranga zany raha tsy avelantsika Jesosy anjaka ao anatsika mana fotoana tsy haiko hoe minitra vitsivitsika rehefa aveo amelantsika an Jesosy hiasa ao anatsika ary tsy hoe eo fotsiny fa avelantsika izy hiasa foana amin'ny minitra sy sekonda rehetra iainantsika eto amin'ity tany ity ny olona nange de ny olona ohatra hoe makany am-piangonana izy raha manatona pastera de hoe izy tsy vonina hiditra amin'le fivarana raha amin'ny Jesosy fa hoe ianao ohatrany hoe dokotera ianao de mba consulté ho ana hoe meo anany tokony atao tsy zay mihitsy le ambarako aminao androany fa le tena andraisanao azy mihitsy androany hoe ianao izao araka ny teny Jesosy hoe raha tonga atoako anenao hoe de hoy Jesosy hoe ho lasa famoronana vaovao ianao voninahitra ho an'Andriamanitra anomboka hivavaka isika de isotra an'Andriamanitra misotra anao zay Andriamanitra misotra anao zay fa tsy ny olombelona rehetra no afaka andray an'izany fa zay rehetra mandray anao misotra fa za androany tena eno an'izany ianao koa androany any amin'ny toerana misy anao de tiako ianao isotra an'Andriamanitra hoe ve tsy kisendrasendra n'andrenesako an'izany za androany amin'izao sekondro ararotiko androany Jesosy io androany de misotra anao makasitraka anao ny amin'izany teninao izany amin'izao fotoana izao de itenitsika androany Jesosy io mamela anao androany andaotsika androany anokatra ny varavarany fotsika sy ny varavarany fiainantsika rehetra avelantsika hipenetra Jesosy sy ny heriny magaga le Andriamanitra mpamorona izao tontolo izao hiditra ao anatsika ary amin'izao ora izao olona amin'analiny amin'arivo maro nandray fanafana sy fanasitranana ao anatin'izao afatra izao amin'ity androany ity de miteny ianao hoe Jesosy io mampiditra anao tena ilaiko ianao fantako fa ny fidiranao ato amiko de anova satria tsy misy mahery noho ianao ankehitriny tompo de mila anao manaiky anao androany mampiditra anao androany ato anatiko ny herinao miasa ato anatiko raisiko ianao androany manjaka ato anatiko ianao androany tsy izaho irery intsony izao fa miaraka aminao Jesosy ifonako ireo fiainako lasa satria tsy fantatro
tsy fahalalako zany fa kehitriny Jesosy eo sofany eo nataminao ampandrosoko ianao ampandrosoko ianao ampanjakako ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataovy zany amin'ny toerana misy ianao, ataovy zany. Ary manaraka zany amin'izao fotoana izao, rehefa niditra izy efa niditra izy, vao niteny ianao dia niditra izy ary amafisy zany hoe ato anatiko Jesosy, manjaka ato anatiko Jesosy, mpanjaka amin'ny fiainako Jesosy. Amin'izao fotoana izao dia teneny koa androany, satria izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha mino ianao fa efa maty Jesosy maty eo amin'ny azo fijaliana, nitondra ny aretinao, nitondra ny olonanao, nitondra ireo karazana fahoriana dia hovonjeny ianao. Androany dia teneny hoe mino aho fa nitondra ny aretiko Jesosy, mino aho fa nitondra ny fahotako Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Maina tanteraka ny aretina rehetra, tsisy afaka mivelona ato anatiko zany, amin'ny anaran'i Jesosy. Mitondra ny aretiko Jesosy, mino aho fa nitondra ny aretiko izy, mino aho fa nitondra ny aretiko izy. Teneny zany, teneny mino aho fa nitondra fahotako izy, teneny zany androany. Halleluja. Misaotra Jesosy io, misaotra Jesosy io. Tsy rehefa miala daholo fivitosana, tsy rehefa mainy zany. Aoka ka sitraka an'Andriamanitra ianao, fa sitrana amin'izao fotoana izao. Raha jamby ianao dia efa miratra ianao, tsy revo zany. Raha marenina ianao dia mandria amin'izao fotoana izao. Halleluja. Saotra Jesosy io. Ndetsika isaotra ny Tompo lehibe ny amin'ity fotoana androany ity. Maro ny olona izay ao anatiny aretina, izay rehetra nanaiky Jesosy hiditra ao anatiny dia izao hoe nandray zava-dehibe izy. Halleluja. Misaotra Tompo, makasitraka izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra dia manaraka indray.